Mbola faly miarabana ny tokantrano manaraka ny meteontsika mbola mafy hatrany ny rivotra any an-dranomasina indrindra ny amorontsiraka andrefana sy ny any amin'ny amorontsiraka atsimon'ny nosy ary koa ny any amin'ny tapany avaratra atsinana zany hoe ny amorontsiraka manomboka eo a Cap d'Ambre ka hatrany amin'ny Sainte Marianne zany raha ny ilany andrefana sy ny any atsimo manokana dia manodididina ny 5.7 ka hatramin'ny 5.20 kilometatra isan'ora ny rivotra ary ny any amin'ny ilany avaratra atsinanana kosa indray dia mahatratra any amin'ny 5.20 kilometatra isan'ora ny rivotra ary ny ranomasina ao anatin'izay dia mbola mafy hatrany aloha zany satria dia mbola mahatratra any amin'ny 4 metatra ny ambony indrindra ho an'ny ilany atsimo sy ny any amin'ny ilany andrefan'ny nosy iny koa ao anatin'izay dia mbola manan-kery hatrany zany ireo fampitandremana ary arao hatrany ny toromarika omen'ireo manam-pahefana ny fotony isoroantsika ny loza ao anatin'izay manan-kery zay ka hatramin'ny rapitso maraina ny antanety kosa indray dia manjaka hatrany zany ny avaratraza zay somary mafimafy zay amina ilany atsinanany nosy iray manontolo mazava ho azy ny any amin'ny tapany atsimo kosa indray dia misy hatrany ny tsy famarina toeran'ny atmosfera mitoetra ary mety vinavinaina hitondra orana tandrivondraona amin'iny tapany atsimony nosy ny maripana ihany koa tsy dia misy fiovana ato anatin'ny 3 andro avy saika manerany nosy zany hoe mbola mangatsiaka hatrany zany ny andro amin'ny ankapobeny toy izao ny toetrandrontsika ho an'ny rapiso ary vao maraina dia misy ny orana malefaka any amin'ny faritra savana lanjorofo ny faritra atsinanana mandraona ny tendro ny atsimony nosy ary koa ny faritry vadivavy fidinany zay mety arahina herika zay ho an'ny ilany atsinanany Alamanga sy ny any amin'ny ilany atsinanany faritry Vakinankaratra ary koa ny any amin'ny faritra alaotra mangory ny ambiny moa zany maina ny andro raha ny pisotolakandro dia mitoetra ny orana malefaka amin'ny amorontsiraky ny Madagasikara iray manontolo mandraona mety arahina tandrivondraona zay ho any amin'ny tapany atsimony nosy mandraona mitsitokotoko kosa ho an'ny voatany ary ny morontsiraka andrefana dia maina ny andro amin'ny ankapobeny raha ny maripana vinavina ho an'izay rapiso izay manodidina 6 degré ny ambany indrindra ho an'ny voatany raha ny voatany hatranony dia eo amin'ny 7.20 degré eo ny maripana ambony indrindra ny amorontsiraka atsinanany nosy dia tafidina hatrany amin'ny 12 degré ny maripana any amin'ny amorontsiraka afovoany atsinana zany ny amorontsiraky ny faritry vadivavy fidinany ny mafana indrindra dia mitoetra any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy mariana ihany koa fa misy fidinana be izay maripana zay tany amin'ny faritry ny atsimo andrefana iny satria dia nidina hatrany amin'ny 5.20 degré celsius ny maripana ambony indrindra raha ny andro ny talata dia mbola saika mitovitovy amin'izay hatrany ny toetrandrontsika ny ilany atsinanany nosy zany hoe ny morontsiraka dia manorana hatrany aloha zany ny andro mandraona koa ny andro any amin'ny tapany atsimony nosy zay mety misy ny herikerika vao maraina ho an'ny ilany atsinanany voatany sy ny ilany atsinanany faritra Sofia ny ambiny kosa maina tanteraka ny andro raha ny maripana vinavina tsy dia misy fiovana firy amin'ny ankapobeny ho an'ny voatany sy ny morontsiraka atsinanany nosy iny fa atsapana fiakarana kely zay any amin'ny tapany atsimo andrefan'ny nosy ho an'ny andro ny alarobia maranantsika azy dia mbola mitoetra hatrany ny avaratraza amin'ny ankapobeny manorana malefaka hatrany ny morontsiraka atsinanana arahina herika zay ho an'ny ilany atsinanany tany ary mbola mandraondraona hatrany ny andro any amin'ny tapany atsimony nosy ny ilany andrefana maina tanteraka ny andro raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny alarobia izay dia midina kely indray aloha ny maripana ambany indrindra ho an'ny voatany fa ny ambony indrindra no atsapana fiakarana kely zany hoe miakatra hatrany amin'ny 20 degré celsius ny amorontsiraka atsinanana tsy dia mihetsika firy ary ny any amin'ny tapany atsimo andrefana kosa no misy fiakarana mitovy amin'ny voatany zay mihoatra 2 degré raha mitaha amin'ny andro ny talata ny mafana indrindra mitoetra hatrany any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy any izay ny meteontsika mandritra ny 3 andro ary manasanao hatrany anaraka izany veloma tompoko.